Eny tompoko lahy eny tompoko vavy godigodina ray fanoto karokaroka ray sotro be kopakopaka ray safa fa iakadrova ankehitriny ny sotro kely mandeha hoy ny asan'ny tongotra nefa raha mandeha tsirahana naman'ny mpangalady mandray ny asan'ny tanana nefa raha mandray ny tsinatolotra naman'ny mpisito mahery ary miteny no asan'ny vava kanefa raha tonga tsy miarahaba naman'ny tezitra lasa tsy manao veloma sokajiny sosotra noho izany dia faliny tenako ankoay manolotra indray ny arahaba sy ny firarintsoa amintsika menakavy any anivon'ny tokantrano tsirairay avy any rehefa ela tsy hita nandritra ny volana roa na telo teo na manodididina kelin'izay dia ity fa tafaverina soamatsara milony araka ny fitenin-drazana manao hoe tsy misy mpandantona atao tsy ho tonga f'izay ela ty mahamanina ihany fa ny tsiriry manitra tia nandrina ny akanga manitra tiam-bahoaka ny tsiriry fitivitra sy ny akanga fisampotra aza aveo ozy mba mamitaka an'izany maika fa mifevalina sy mifiraisan-kina zay efa naorontsika amatona ny betsaka teto amin'ity fahitalavitra ity dia indrity ity indray ny tenanay vonina soamatsara andray ny adidy manandrify anatotosany andraikitra izay efa noraisina amin'ny fandalana ny soatoavina fizarana an'izany amintsika menakavy anio alahady fa eny ny volana martsa taona 2024 saika mbola taraiky tany amin'ny taona lasa tany satria tany marina no nanao fandarana farany ity no fandarana voalohany isehoako fahita lavitra amin'ity taona 2024 ity atao anatin'ny havitafy indrindraindrindra hasina sy vohitra tantara sy fomba eto amin'ny fahita lavitra Kolo TV alady amin'ny roso sasany ianao zao mahita anay zao araka le nresahanay sy romino somaly maraina atao amin'ny sokolona hoe lady amin'ny roso sasany ny mandeha ny fandarana havitafy hoaniny anio fotsiny ihany zany hoaniny anio fotsiny ihany zany fa amin'ny heriny anio dia efa miverina amin'ny laoniny amin'ny 5:00 ny fandehanany fandarana amin'ny heriny anio izy dia efa miverina amin'ny laoniny amin'ny 5:00 ny fandehanany fandaharana fa anio ihany no amin'ny roso sasany na izany naty zany amin'ny lafiny anankiray tsika kosa tsy mahay makasitraka mihitsy tsy mahay makasitraka mihitsy tsika satria marina hoe tsy mety afa-po ny olombelona fa ny mpanjato teo mpanarivo ny mpanarivo teo mpanalina ny mpanalina teo mpanapitrisa dia lasa misavorita keo tsika dia samy tehitady ny tombony kely foana sy izay zavatra mba metimety amin'ny tsirairay kanefa ny tena olana be dia ity tamin'izany fotoana izany tadidiko tsara isaky ny talata maraina ny fandarako tato amin'ny Kolo TV isaky ny talata maraina ary zany eo amin'ny adiny ray indraindray raha latsaka ny adiny ray indraindray mihoatra kely ny adiny ray isaky ny talata dia be dia be nareo na dia efa fangatahana taty amin'ny Kolo TV taty vao rainay hoe alora nga mba atao amin'ny andro tsy fiasana sady tsy fianarana izy tia dia mba ataovy amin'ny izay mba hanina kely ohatr'izay mba jereo zay zavatra tokony apety an'izay dia mifandiniky izay tato dia nanaiky izay fa hoe ndao ary atao alady ariva dia rehefa natao alady ariva amin'ny 5 indray le izy ka hatramin'ny enina sasany betsaka mifaly fa mbola misy ihany indray miteny mba hafa manina mihitsy raha atao any amin'ny valivalo alina amin'ny 9 alina any dia tsy azoko dia le izy nefa efa sady nasiana famerenana ity le avitafy mandeha ity misy famerena isaky ny talata maraina dia mbola mandeha ihany indray zany zao le feo hoe io azo ny teny hoe mba amin'ny roso sasany mifandarana amin'ny lady namoaka an'izay publication zay tabataba be tsitsy fefarana ao anaty commentaire ki lasa loha loatra tsy mety aminay potika amin'ny programme anay dia indraindray alaza te amaly hoe fa nga zay mety aminareo lasa masika raha vao ohatra an'izay le zavatra misy satria nareo kosa raha nga tsy mahay makasitraka tadidio tsara fa tsy hoe zay mety aminay na zay mety aminareo rery nge no atao anatin'le izy fa be dia be ny zavatra mila arindra sy alamina ao anatiny raha vao mikitika ianao na 10 minitra aza dia zay raha ho anareo mangataka zao hoe amin'ny 9 alina dia eritrereto hoe za any atsira be ahoana nanaovako fandarana amin'ny 9 alina ty Antananarivo dia vitiny aty dia andeha ody any ka za tsy afaka mijanona eto satria ny asako any koa miandry dia ohatr'izay zao le izy ka raha ho ataonareo amin'ny 9 alina zany le izy dia aiza le marimaritra irasantsika dia za mivo azonareo ngamba le tiako resahana hoe mba mila koa tsika mba mahay makasitraka
arak'izay zavatra misy eo fa zara aza misy toy izay tsy misy e. Lambolamo-tsako moka sitrany ay vaza mihetsika, ondry lamy fatotra zay kely takatry ny tady no anarana-po. Mandidy sofo to mitetika sofina malina niaka ny fisana no zaraina. Antitra teriko tsara aminareo ary zay mbola isaorako betsaka ny Kolo TV ozy aho hoe vitsy angamba mba tsy tenenako hoe tsy misy. Andeha ataoko hoe vitsy ny fahita lavitra mba tena hoe mandefa fandaharana miresaka fanabeazana ohatran'izao ka maharitra. Fa raha misy manao dia 10 minitra 10 minitra 9 minitra angamba ny lava indrindra raha mbola any ary zay fandarana raha izay. Fa raha tsy antso moa zany zay dia ohatr'izay 10 minitra 10 minitra eo raha betsaka. Isika rery eto amin'ny Kolo TV no manana ora ray sasany be zao ivalaparana iresahana ny fampalalana ny ty tantara sy ny fomban-drazany ity. Dia nareo kosa tonga amin'ilay fiteny hoe maniry vorona tsara soratra kinanjo no ny tonga, maniry vorona tsara feo kinanjo no ny tonga tsy tiana hoe noina, maniry lamba tsara soratra kinanjo no ny tonga tsy tiana ho tafiana. Malailay finosana tahaka ny hao ianareo loloavina indray manaikitra, malailay finosana tahaka ny fary nareo tiana indray ny mamoaka lay dia tonga amin'ny aiten'razany hoe noara volomaso saingy tiana ve ka mampitambo saingy lalaina ka mamila file. Fa zao arak'izay hoe ny adidy betsaka ny andraikitra maro dia mandeha ilay fifandrindrana sy ilay fifandaminana. Jereo tsara fa za zao teo nanapaka 2 volana angarangidina na mety mahery aza satria nahoana tsy tratrako le fotoana mivezivezy makaty amin'le tsy fahafahako amin'ny asa manandraikitra amin'ny fianarako sy ny zavatra ataoko rehetrarehetra. Dia azonareo arak'izay le izy. Ka raha ohatra hoe zay mety amin'ny tsirairay mihitsy no atao tsy maintsy mba manao jijikely mitoamboanga retsika raha tsy mitambatra tsy zary vakana. Dikan'izay mba mila mba mahay fanoatohatsolavy dia mahay fampiaino mahay fampiresaka dia hitantsika ny marimaritra iraizana. Fa mitady raha mienjandroa mora tapaka. Zay le izy dia anjarantsika mandinika anjaran'ny tsirairay mieritreritra fa zay ny mahakasika an'iny. Eto dia faly manantitra ny fiarabana sy ny firarin-tsoa amintsika mianakavy. Mbola nahatsipaka indray aniny 224 iny ka tratra nyty taona 224 ity satria zao motsika zany vao mifankahita amin'ny fahita lavitra. Fa ho an'ny any Antsirabe manokana manana kely le fandarana mivantana rehefa zoma atoandro amin'ny 1 hatramin'ny 3 ry zareo any dia efa mba fampirary sofana ihany zay tao. Fa ho anareo manerana ny Madagasikara manontolo sy ny any ampitan-dranomasina rehetra dia zao afaka mifankahita aminareo amin'ity fahita lavitra ity sy ty fandarana ity dia zay no irariko soanareo. Tratra nyty taona 224 ity tompoko engany eo ambindrary ho andaira-tsodrano ary indrindra tsy ho ambakan'izany fa tsy ho azo tsampina erendoza erena tambo dia ho tratra indray ny taom-baovao malagasy izay efa atsoatsy ray volana katroka mialy ety amin'ny voalohany volana aprily sy faraiky amin'ny 30 volana martsa andro lakamisy zomary eo no ankalazana indray ny taom-baovao malagasy izay anisan'ny antondresaka ngeza be androany sady mba ifampitantarana ny zavatra rehetra nisy ifampizarana ihany koa ny torohevitra mahasoa mahatsara nandritra izay fotoana lava be tsy niona an'izay. Raha fandarana mivantana ity dia ohatry izy ako hoe zao mihitsy dia efa hampiditra antso mivantana aminareo avy any hoe tonga dia sy voantso mivantana mihitsy ranga dia aleo mba ifampihaino hoe inona ny vaovao izay ela be tsy niona an'izay kanefa tsy misy fahafahana ho amin'izay aloha ny tenako ho an'ny anio. Fa ho hitantsika ny toyany angamba ho rindrina kely eo fa eto sika aloha dia anjarako no mitendrery ohatra ny film tsisy mpijery eto nefa azoko antoka fa mijery sady mihaino ary mandray antsoratra mihitsy ianareo rehetra any anivon'ny tokantrano amin'ny resadresaka izay fanaovantsika eto. Tsy maintsy mba betsabetsaka kely ny sasiny satria amambolambolana kely tsy niona dia ohatrany hoe satry hitantara hitanisa hamosaka zavatra be dia be aminareo eto na dia mba tonga amin'ilay hira aza hoe zay tonga nandray amponga adino ny fiarabana fa zavady ozy fa mainka any anao lamako lanona amin'ny mpianakavy tafaray eno hoe ny fandreakira kalokalo natokana ho anareo ny voandalana hoentinay dia rotsorotsy raha sendra mba tianareo dia nitoerana lamina enona ny vazo. Zay ny afatry le velo dia ohatrohatra zay io hoe be dia be ny zavatra tiana ho resahana tiana ho aparitaketo nandritra an'izay fotoana tsy niona an'izay. Anteriko kely ty zavatra anankiray ity atreto betsaka ny resaka mandeha betsaka ny feo miparitaka amin'ny ainao manjery isan-karazana serasera makasika an'ity fandarana havitafo ity rehefa tsy nisy elaela izy misy compte efa iraha malaly reny ohatrany hoe tsy sasatry ny manenjika tsy sasatry ny manaratsy jerem-potsiny ohatry ny taninalina vola nefa fa inona moa dia andeha ifamalina aminy fa ndraindraiky io sala izy misy ny hoe kapila vao hitsaka ka vaky vao mahataitra dia misy olona miezaka manely tsao manely resaka anjorony gaboraraka be momba an'ity fandarana ity fa dia ozy izy hoe rehefa mbola tsy za tompon'ny fandarana mivantana no miteny hoe zao na zao na zao dia resaka manidina hoentin'ny rivotra fotsiny ireny ary resaka tiana atezan'ny olona mpitaty rakena
fa aza dia taitra loatra andreny isika nagaga loatra andreny fa ao betsaka no milaza tsy tia ozy hafa manara-maso milaza fady fotsiny nefa misotro ronono ihany milaza fady mainty nefa milalao arina ihany milaza fady karika nefa miompiompy saka ihany ka tsy hita moa zany ny anaovana azy reny fa dia alao izy angovotra mandra-pahafatana oatra mibarara tamoron-drano eny rehefa mikasakasany ratsy tsy mihevitry ny somaka aty amintsika zay reny dia atsindriko kely fotsiny zay satria tsy manana compte Facebook fampiresahako afa-tsy ny anankiray iny efa andresahako taminareo teto foana zay dia iny ihany no hitondrako an'ny resaka rehetrarehetra manontolo eo ka rehefa mbola tsy iny compte iny no miteny aminareo hoe zao na zao dia tsy misy zany zay zay resaka any fa kitsaotsao fotsiny fa betsaka ny mpanaratsy betsaka ny mpisotasota ary indrindra betsaka ny mpihetraketraka mikendry ny olavitso mikendry anao olavitsotro zao foana maraitsy ariva mety tsy ferana mihitsy hoe mansavy raha zay no ilazako azy fa dia eo kosa sara ny olo ko ariva ny andro fa natana mitritra na rivotra mitsokana rano manafitra na afy mandoro zay ko eto e ary vato lampy tsara azo andizan'ny avandra raha misy avandra miraraka any amin'ny fotoana ohatran'izany raha tena tonga amin'izany ny fetrany resaka ray manontolo alefako daholo zany rehetrarehetra zany fa misy zavatra ngeza be tiantsika asongadina ao arendrina kely ao mako fa misy akony be zay 2 volana tsy niaonana na 2 volana tsy tapany teo zay tsy niaonana miverina tanteraka amin'ny heriny ny fandarana ary tena mijoro tsara amin'ny antony sy ny ataony dia betsaka ny endrim-baovao endrim-panovana mety hitranga kely atao anatin'ity fandarana ity dia ho hitanareo miandalana eo izy fa hoan'ny anio aloha dia karazana andratsira angamba nomena antsika aloha zany zany hoe tsy dia misy miova amin'ny teo aloha no mety ho hitanareo androany fa misy sationatonan-javatra mety efa voatsipotsipoka eny ihany dia zay no ataoko hoe andratsira ho anareo aloha fa isy fiovana betsaka atao anatin'ny fandarana na mety hisy zanam-pandarana mihitsy koa aza hanampy an'ity satria zay no efa ny fampiresantsika ary teny efa ny faneketsika rehetra mpanaraka sy mpakafy indrindra zatovy mpandimby ny anarandray hoe mba hisy ny avotafo mivoaka inona le avotafo mivoaka zay mako le hoe hasina sy vohitra fa ny tantara sy fomba le resahana mivantana eto amin'ny fahitalavitra fa le hasina sy vohitra dia le hoe tsika mandeha mivoaka dia anytsika manao ny fandarana rehetrarehetra dia ho avy zany efa miketrika sy mikatroka fa angatana amin'Andriamanitra mba hakotroka ka tsy ho azo tsampina ny zavatra rehetra zay atao zay zany mahakasika an'ireny inona koa ary ny tiako resahana manaraka fandaram-potoana kely fotsiny angamba aloha no atsipoko dia avy eo aho hiditra hanazava ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia amin'ny alakamisy faraiky amby 3 ny volana martsa sy ny zoma voalohany volana aprily hatreto dia mbola adevitra baraingo be izy io hoe inona indray no ataon'ny fanjakana anao an'io andro tsesana nefa andraisaka rama ve sa tsy anao an'io mihitsy sa tsy te halala an'io mihitsy ino moa dia kibo mitsara teny izy amin'izany fa vivinanitrika koa izy ka ho bongo masonina amin'izany fa izy ihany no enjehany eritreriny eo hoe gasy ianao nefa tsy mahalala ny mahagasy anao tsy miaina amin'ny mahagasy anao anazy manokana zany tsy hidirantsika lalina loatra fa fangatahana dia asesikitsika eo foana ihany isan'andro hoe manana andro fireto ny kristianina manana andro fireto ny silamo manana andro fireto ny fetifetim-bazaha fotsiny tsisy hidirana ohatra hoe voalohany volana me hoe fetin'ny asa dia andro tsy esana tapoko zany ka efa mba natao ihany le andro 7 ny volana martsa hoe entina iondrehana anomezam-boninahitra an'ireo ray aman-dreny Belavo tamin'ny tolony amin'ny DRM tamin'ny 47 fanahy izany na tsy zany aza tena hoeto mihitsy koa mba 7 andro ivoahan'le zatovy mpandimby ny anarandray hoe mbola reo raha fa tsy maty momoka ny amin'ny DRM tsy maty momoka mena lamba mbola reo ny taranaka ny VVS sy ny sadia fa vonona iaro an'izany tanindrazana zany ary andalan'ny fomba nentin-drazana sy hitandrina amin'ny fadiny ity tany ity dia inona ny zava-misy tsika menakavy no tanina amin'izany ingaina amin'ny zavatra farany kely indrindra nefa azony rehetrarehetra atao any anivon'ny tokantrano dia ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ary ao anatin'izay fankalazana ny taom-baovao malagasy zay indrindra be dia be ny fepetra rehetrarehetra mipetraka hoe mitandrina ny fahamarinana mitandrina ny fomba manaja ny fady zany zavatra zany raha vita fitahina ngeza be ho an'ny firenena ary taom-baovao malagasy fa tsy taom-baovao merina tsy taom-baovao ny andriana tsy taom-baovao ny olombitsy taom-baovao malagasy zay rehetrarehetra afaka mikaroka tantara dia amohay tantara reto raha misy milaza manana pirofany hoe tsy nanao an'izany ny gasy ny tantara voasoratra anisan'ny antitra indrindra anisany ozy hafa za tsy miteny hoe io ny antitra indrindra fa anisany satria tany amin'ny andro Etienne de Flacourt Grand Didier izy antariny tany alobe tany efa be dia be ny nanoratra fa tamin'ny révérend père Calais anisan'ny antitra be ny tantaran'ny Calais satria misy édition ny tantarany andrina navoakany Calais to tamin'ny taona 1290 dia ny édition farany indrindra mivoaka to tamin'ny 470 angamba izy raha tsy diso
tamin'ny fahavelon'ny tompoko vavy Rabesala Gisèle moa zany ny tena ohatrany hoe mbola tena nafanafana foana ny resaka tantarany andrina sy ny boky tantarany andrina zao izy ty matimomoka tsy hitantsony hoe nakaiza le tantara iza sisa mbola manana an'le boky ary zay mbola manana efa manodidididina ny any amin'ny valo etsy ray tapitra isany zao ny tome 1 tome 2 amin'ny tantarany andrina ny soratany Révérend Père Calais de Révérend Père de Malzaka koa nanao tantarany andrina koa Malzaka fa ny Malzaka ohatrany hoe tsy feno le tantarany andrina amin'ny Malzaka fa bangabanga be izy raha apitaina amin'le any Calais raha mamaky an'le any Calais indray nefa ianao de mahita hoe misy zavatra diso any a satria nomen'ny olona tailana koa zany Calais tsy nomena ny tena secret izy satria azadonoina fa ny vazaha koa matoa manoratra ny tantaranao de te hiteny aminao taranaka izy zany hoe ty soratana ity arahana fa ty ny tantaran-drazanao de raha vao tsy mahay an'le fomban-drazantsika de tsy mahay ho azy an'le tantara fa io mifamatotra ny tantara sy ny fomba ka tsy misy afaka mandositra ireo na ray azy ny zavatra hita ao anaty tantara de tokony misy fomba manamarina an'izay ary rehefa misy fomba manamarina an'izay de tokony misy fomba fitenenana na ohabolana manamarina an'izay zay le hoe vadika fiainana andavanandro le tantara sy le fomba ohatr'izay le izy de raha mitaditsika ina moa le taom-baovao malagasy de le fotoana fandrona hoe miara-midio amin'ny any an-danitra ny ety an-tany de zao Andriamanitra manao ny fanadiovana tanteraka amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ohatr' zao de efa mamaraparana azy izy io de zay le ataontsika hoe fararano ny fahalalan'ny olona le hoe fararano manko zay de hoe miakatra ny vokatra zay ihany ny fantany fa ny tenevitry le fararano ane de tapitra ny rano hoe farana rano avy any an-danitra le orana mifarana tanteraka de zay le fararano de rehefa mifarana iny le orana be farana iny zany le manampy aingana be am'le fanamasahana an'le ambombokatra mbola tsy niakatra de ao amin'ny vanim-potoana ny fararano fijinjana ny varivaky ambiaty eo ny taom-baovao malagasy aiza ho aiza eo tsy nambolana anankiray ifanitsiny ny volana sy ny masoandro ary ny tany ao amin'ny atoko-kitana sy ny atoko-mbitan'ny Alahmady zay de amin'ny voalohany volana aprily izy amin'ity taon'ity no tsinana ny volana fanitsy eo amin'ny Alahmady de ny daty ho an'le taom-baovao malagasy no tsy raikitra foana tsy fixa zany hoe amin'ity 1er avril de hoe tsy maintsy 1er avril zataona tsia fa io miova fa saingy tsy mivoaka amin'ny mars avril eo foana izy eo foana satria eo foana ny masoandro sy ny volana sy ny tany no mifanitsy ao anatin'le atoko-kitan'ny Alahmady sy ny atoko-mbitan'ny Alahmady tsy misy manandro am'le constellation fa le zodiaka no anandrona ka lalàna mpanandrona zay de zay le izy raha vao misy mifandipatra zay de potika ny tany satria zany masoandro ohatra tokony hiodina avy aty lasa mivadika ny hodina miverina ohatra zao zay no nataontsika menakavy fa masoandro efa miletika ery andrefana ery amin'ny enina vetivety eo amin'ny enina sasany iny ndray fa miposaka avy any andrefana andeha entsinanana satria zany mihodina de tsy misy alina zany potika ny taniko ohatr'izay io ka misy olona manko zany mahita fa tsy Alahamadina izy fa manan'izay Alahamadina izy io za hoe hoary amin'ny zorotrano fotsiny e io ny zorotrano anankiray ny Alahmady de ny zorotrano avaratra tsy nanana tsy mikisakeo iny de hoary amin'iny fotsiny hoe mety vera io zorotrano Alahmady eo amin'ny avaratra tsy nanana io mibatabataina ifindrafindra de misy mahita Alahmady volana aogositra de avy eo Alahmady volana jolay de mandroso izy volana jona de avy eo izy volana me andao moa fa ifanitsaka eo tsika amin'ny heritaona ifanitsy araka hitotana volana aprily eo tsika amin'ny heritaona de ho hitako zany milaza hoe mbola tsy Alahmady ny andro de ho hitako tsara eo izy amin'izay fotoan'izay ny zavaboary ny natiora no miteny amintsika hoe taom-baovao ny andro e tonga amin'ny fetim-pandrona zany hoe miaraka manararoatra an'le fararano iny hidiovana isafona ranomasina androna amin'ny rano velona mananjina rano velona manakasina ranomasina mananjina zany le izy tamin'ny andro ny fahampanjaka de nisy ny hoe fandrona ary ny fandrona amin'ny fararano ny atao amin'ny fararano ny fandrona ny atao
mitenen'ny olona manko hoe ameo zay pirofo raha ohatra hoe mifanisy tao amin'ny mars avril fa nga tamin'ny mpanjaka ka nanisa mars avril tsy nisy nanisa an'izany ange fa isaina amin'ny hoe vola sira maka hiahi sakavetsy sakamasay volambita sy ny tariny ary teo alohan'izany aza mbola nisy voalazany amin'ny anganon'ny taolo zany raha mijeritsika hoe ny anaran'io zazo io ataoko hoe papango lalava elatra ny tantarany boningy tsy olona fa création de l'univers tsy olona anankiray nge ny resahany am'le hoe boni hoe niady amin'ny ray vady de nakany apela somana noro vadiny de ty rasobe manana ty be mampanjaka ty fanarangaran-danitra ringyarabe lahy ty zao tsy olona nge reny resahany reny fa reo karazana système solaire ny planète isan-karazany ny galaxie be de be zany ange ny tantarain'io iboni anganony boni io ka gaga zany amin'ny olona milaza fa tsy nanao an'izany ny tolo anteriko foany ty zavatra fiteniko ty hoe rehefa ianao kely saina aza terenao tsy takatry ny tolo ny fahalalana misy eto ambonin'ny tany fenao ny kely saina fa ny tolo na ian'izany tsy manoko sikidy izy tsy manandro fa mipetrapetraka eo de azo ny hitsakandro fanao hitsakandro izy ny tena ny eto fa mifanahany any an-danitra de mifandray am'izao tontolo zao de fatany tolo ny zava-mitranga ka tsy zakany atodohanao fotsiny lizy de ianao mieritreritra hoe tsy tombona anao vijanko zay ny fatakaranao azy samy nanao matematika ao fa mety ny ianao nijanona teo amin'ny table 9 fa ny olona mbola nanao exponentiel sy logaritme sy ny figure sy ny tariny ohatr'izay le izy ka zay zany le hoe taom-baovao malagasy de hoe atomboka amin'ny zavatra kely indrindra ohatra zany izy eto amin'ny firenena tena voninahitra lehibe ary tena fifaliana nge ary fitahina ngezabe zany hoe iny ary fa filoham-pirenena no miteny amintsika hoe manomboko zao ny andro ny taom-baovao malagasy de atokana ho andro tsy esana nefa andraisakarama de mba miaraka miravo sy mifalifaly daholo ny olona rehetra samy manao lanonana isa tokantrano fa zao nge tsika mbola matiny ty hoe taom-baovao grégoriana taom-baovao vazaha foana nakalazaina hatramin'izay fa aly mandihy mitsinjaka mamy tonga de tapina tsy matsy ary tena tsy mihitsy ny sasany difitra ny tableau fa hoe tapitra ty taon'ity de vadika eto amin'ty taon'ity ka maninona ny taom-baovao grégoriana nakalazaina be ohatra zany hoe 1er janvier fa maninona tsy de misy makalaza firy le an'ny sinoa maninona tsy de misy makalaza firy le an'ny arabo samy taom-baovao aby any reny de ohatr'izay le izy de nefa le an'le vazaha tena andanina vola be ohatrinona mihitsy ividianana fanaka vaovao anolona zava-baovao anaovana hanina matsiro fety be da fety be de sao a manaitra anareo am'izany hoe manana ny atsikitsika inona mony tsy anaovantsika ny atsika maninona ny rehefa an'olona foana de akalazatsika fa ny atsika tsisy manantsika io izy io atoroko anareo io sao de mako izy anytany ka atsika ny atsika nge tsy fantatra mihitsy de io izy io lazaiko io ary afaraka amin'ny telopolo maritsa andro lakamisy io amy zoma voalohany volana aprily andro zoma io zao zany de efa mba amboamboary zany ny mpandaram-potoana rehetra am'izany fa manantsika de andao ary mba tena ho ankalazatsika ny atsika de andao ifampijerytsika hoe nanahoana ny fiainantsika taorianan'izay inona ny fitahina inona ny fanambinana inona ny zavatra niofa inona ny niditra fa miainga avy ao anatin'io fetim-pandrona fankalazana ny taom-baovao io ny hitandremana ny fomba sy mifady sy mifahamarinana de voatao azy ny firenena reny ary nanomboka taona 20 voasakana ny taom-baovao malagasy tsy nahazo natao confinement tsika raiky amin'ny 20 voasakana ny taom-baovao malagasy tsy nahazo natao confinement tsika inona ny nanjony firenena samy mitazantsika zay ny ataoko anao za tsy teny hoe ny mpanao taom-baovao malagasy manao an'izao manao andria hoe izay indray ny antoka ny ain'ny firenena tsy any am'izany le resako sao de misy mamadika fa ozy aho hoe ny taom-baovao malagasy no mitondra fitahina sy fanambinana ngeza be ho an'ny firenena akoatran'izay hetsika ara-pombandrazana rehetra efa misy de io taom-baovao malagasy io ny ahafahan'ny rehetrarehetra miray saina miray hevitra ary miara-miombona ao anatina lanonana ary eo ny tena isina tsodrano ngeza be satria dada le loham-pianakaviana ao an-trano le manao tatao manainga an'le sotro voalohany miaraka am'le ray sotro iny mivavaka ho an'ny vady aman-janany ho an'ny tokantranony eo ihany ny mpivady no mifamela satria ho tapitra ny taona any ampivoany anyray aloha mifanjinja fa eo ny fifamelana amin'ny mpianakavy eo ny fidiovana eo ny fifankatiava amin'ny mpivady eo ny fihavana amin'ny mpifahavalo de mifamela zay mifampanana alahelo rehetra eo amin'ny andro ny taom-baovao malagasy zany hoe fihavanana ngeza be mivadika ho fitahina sy fahombiazana ho an'le firenena zany
de sakanana tsy natao izy nanomboka ataona 24 reny ny zavana reny ny zavamitranga miara mahitsika mandeha ndraiky am 24 voasakana tsy atao izy de reny ny zavamitranga miara mahitsika tsisy le fitahinako zay ny anetanako atsika hoe samy foana mba manao an'le lanonana iza tokantrano mba manaova an'le sambasamba ny vary amin'ny ronono tondrahatantely mba manaova an'le hampitoloha andro ray ao anatin'ny taona ve ny anaovana hampitoloha de olana ino ny tena taom-baovao io ara resaka zavatra oatra zany manko no iadivan'ny olona hevitra hoe mandany vola ny lanonandrazana tsy ampahafirin'le rendrarendra kely mba za ataonareo maraitsy arivo zany hoe antao voaka kely anao pique-nique zoma magnifique karaoke andeha kely makatsy andeha kely makary vola ke zany ndraindray raha tsirono tsy vetiny eo de ao an-tanàna fotsiny doranga anao sakafokafa de manao fa ohatr'izay tongo tia ny taom-baovao fitahina angeta be zany mba manaova lanonana e ohatroatra zay zava-misy hitrana zava-kely ako rehefa aveo sady ametrapetraka tsara ny lamina isan-karazany fa maromaro ny zavatra mila ifampiresahantsika anorotoronany mahasomy mahatsara ao anatin'izany fa amin'ny telo sahady aty aminay a de tsy maintsy ho alefako vetivety aloha ty hiry ty hira anankiray a tena kompatanana manokana be fa hiry efa elaela kely izy ty tany amin'ny 4 taona lasa tany sa 3 taona lasa tany no ry zalahy vako urban musique avy ao an-tanàna ao reto olona reto a fa tena voaingana kely a vo nahita azy tato anaty youtube tato a de gagabe ako hoe avy ao anala marina ozy anala marina zay eo apototra karatra eo a anala marina eo apita varatra amboborina ambaty fotsy de avy ao an-tanàna ao ry zalahy reo de gagabe fa tiako be aloha le hira nenoko a de rehefa nenoko le izy tsara de milaza am'izay izy hoe taranaka anala marina amboborina de gaga to zay hoe ay ve avy ato an-tanàna zany andoranga mba mifanampy kely mba mifanositosika zany ndao mba alefako ty hiry ty fa kasitrahako be deabe anareo ry zalahy indrindra ihany koa fanampiana ny fampiroborobona ny sanganasanareo a tsy haintosy laza raha misy fifaliana ny lohatenyty hiry ty a hira miresaka fitiavana miresaka fanambadiana somary amin'ny endrika rapy nefa amin'ny endrika vakotrazana ihany koa tsy mampaninony zany ny tonkira no mitondra ny afatra alefa sika vetivety sa hiry zay mandresy de miveriny eto a rehefa aveo malasara androan'ilay andro anoana zay lalana ombana tonga fa soa am'izay tanjona ho avy hoaranja zalahy hoaranja zavavy de iny atanana ho iny le peratra homarika fa faty mandramaty amirapiratra ny orena foana am'izay tsara kokoa mba ho faty no isarana toy ny lamban'akoho maretatra amin'ny farany lavitra ho diavina ny olana rehetra manomboketo aleo aravina de na mamina mangity namorana amin'ny sarotra hiaraka napirofo lay safidy raha misy fifaliana raha misy fahoriana ny fanambadiana mahekeo fa ny zanakoloka fa tsy atao azaka ny zavatra rehetra zay miseho fa idiko tsarovitry ny fatim-panekena efa eo no anao kaja fanambadiana loharano so paradisa so an'ny olona toko tokatrano so zay milamina toko paradisa so an'ny olona toko nandalo-peo ny fitsapana maro fitiavana tsy mety afangaro miady mafitsika ho a de miavaka trano olo tiky ny ao a tsy anaovako vonany tetitetika nandravalaka tetitetika ny hoe analabaraka fanetsika lalipaka tsara orony ireny efa namasinina tetsy ambony hotely de iaraka atotrenitsika selahy de ifampitaiza de ifampikarakara iaraka nabereo zanatsika ifakatia hatramy farany zay ny fika raha misy fifaliana raha misy fahoriana ny
misy fifaliana raha misy fahorina ny fanambadiana mba ekeo fa ny zanakoloka fa tsy atao azaka ny zavatra rehetra zay miseho fa idino tsarovitsy ny vatim-panekena efa eo no anao kajao fanambadiana loharano so paradisa so an'ny olona toko tokantrano so zay milamina toko paradisa so an'ny olona toko Toujours plus de qualité pour vous. Profitez de l'édition limitée jusqu'au 6 mars 2022. WeFaber Prime à 159 000 arrêts TTC par mois pendant 6 mois pour toute nouvelle souscription de 24 mois. Rendez-vous dans nos points de vente. Orange. Ie zay raha matiny tsarovitsy mivadimpanekena efa iolony ianao ka hajao izy fanambadiana loharano soa paradisa soa ho an'ny olona tokoa tokantrano soa zay milamina tokoa paradisa soa ho an'ny olona tokoa kopatanana ho antsika rehetra taranaka sy zanaka avy ao an'alamarina eo apototra karatra eo vohitra anisan'ny mandray voalohany ny ranona karatra izy raha vao miala eo zany ka miodina kely mekandrefana mamaky mandra-patonga hatrany andrefana be any mbola any andrefa manala lonto any azy ny rano be iny mbola mandeha mienjery any fa eto apototra karatra eto no misy an'alamarina eo ampita varatra kely namboborina mba atofotsy mifaratsio de kopatanana be deabe ho antsika fianakaviana rehetrarehetra any firarintsoa be deabe ihany koa indrindra ho anareo tarika vako urban musique teo Ricentos laza am'zany mbola tsika mbola tsy mifaneny zamy mihitsy fa de ohatrany hoe mba nafinaritra fotsiny zany le zavatra hoe avokatra avy eo amin'ny tanàny zany de zany ary mivokatra ny tany aloha aparitaka tsika fa tsisy olana mihitsy de mirariny soa be deabe eny ary verina kely ato amin'le resaka taom-baovao malagasy manomboka eto zany karazana loha hevitra ho resadresako na mitondra loha hevitra vaovao za de tsy maintsy misy ifandraisany kely foana makany amin'ny taom-baovao malagasy satria fandaram-potoana tsy maintsy ampitaina tsikelikely satria ny lamina efa mandeha voalohany amin'izany teny zao tsika rehetra teny zao izy teny zao de efa mijerijereva fanala jerijereva fanala de mividiana de mitahiriza fanala ao an-trano ino io fanala io tanareo le jiro fanala kely reny mbola mahita be deabe any reny am'izao na ato isotry ato mahita eny Andravoahangy eny mahita eria n'inona ty izy ty lalana kadimboka ivoaka fasankarana iny mahita tsy haiko eny Anosy be azoko antoka fa tsy maintsy mbola misy mijereva fa ifandrombana sy ifanosehana ohatra manalatsaka io atsoatsy ka be ndray ny tsy anana be ndray ny tsy ahazo raha afaka manamboatra moa anao arabasoa arabatsara de manamboara satria nahoana eto amin'ny fandaram-potoana rehetrarehetra zay ho ampitaiko eto efa manomboka manintsy sy manazava ny zavatra rehetrarehetra tsy nety ahako satria soa lavo ay amindra soa kenda ay mitsako tamin'ny heritaona zany hitany lesoka hoe lizy tsy hoe tsy nety fa hita hoe tokony ho lavorary kokoa noho izay de misy endrika hafa vaovao ndray no raisiko sy napetraka amin'ity fankalazana ny taom-baovao malagasy manaraka ty tonga zany de eo amin'ny afitso maty niditra voalohany io afitso maty io tamin'ny heritaona ny zavatra lasa olana kely de ity nareo zay nila afitso maty nanoratra anarana de rehefa nanoratra anarana nareo ny zavatra nampalahelo atsonay le numero napetraka reo tsy mandeha rehefa fantatrareo kosa fa ratsy réseau any amin'le toerana misy anareo de tokony nareo mba miezaka maka réseau satria zay efa namelera hoe raha vao manomboka eo ny amin'ny 9 na amin'ny 5 sasany eo de efa manomboka iantso anareo foana zahay izara ny afitso maty isa tokantrano ho an'izay nanoratra anarana de le izy koa am'le hoe ho an'izay nanoratra anarana de lasa ohatrany hoe sanatry ny vava tsy hoe manavaka fa lasa ohatrany hoe zay mila ihany mila nefa ny tena tanjotsika tena hoe Madagasikara manontolo
manaja ny fombandrazany miaina ao anatin'ny lanonana nentin-drazany ka na avy any amin'ny faritra azy ianao tsy tomba voamerina tomba vao malagasy na avy any amin'ny faritra azy ianao manontaniany ampanjakanareo raha efa tsy manao fomba tsony ianao raha ohatra zany ianao taranaka efa tsy nitandrina fomba tsony dia any amin'ny faritra any avinareo any mbola misy ampanjaka any mbola misy olobe any mbola misy tangalamena any mbola misy sojabe misy ray aman-dreny ara-drazana be deabe any dia manontany fa fombandrazana efa hatramin'izay ny mampiasa an'io afo tsy maty io afo tsy maty io ho atsika ato Kibomerina zao ohatra ny atsika ny afo tsy maty afo efa tamin'ny fampanjaka tany mbola tsy maty io mandrakity ny androany itenenantsika izao dia gaginareo dia ahoana zany ny tehirizana zany zay le fomba tsy resaka mazimazia zany tsy resaka formule kijejakijeja tsisy dikany ery zany fa tena hoe zay le mepita makany amin'le taranaka le izy hoe mbola misy taranaka manaja mitandrina an'le fomba taranaka le efa mpanao azy tamin'izany andro zany dia io no mifandovana izy menakavy dia mbola ao an-trano ao foana io misy toerana an'izany eto Kibomerina eto zany hoe zany moa tsy lazalazaina betsaka ety sy ny anina fa misy eto dia afo efa tamin'izany io zany nampiasain'ireo mpisorona tamin'ny andron'ny mpanjaka dia ny taranaka ireo mpisoron'ireo mbola ao daholy ary mbola manao an'io fomba io mandrakity ny androany dia aviano mihitsy ny afo tsy maty no miainga tonga amintsika eto Kibomerina dia mba alaivinao sary an-tsaina amin'izany anie hoe afo efa tany amin'ny taona 1700 tany amin'ny taona 1800 afo efa tamin'ny 700 taona lasy hiditra ho ato an-tranoko ty fitahina fanambinana fahombiazana fahazavana fahatotosana fahalavorariana hoentiny io afo io daholo ary ny afo dia endrik'Andriamanitra manazava sy manafana ahoana ngany tsy mba hitsiriritana sy andrina anana an'izany afo zany any am-piangonana nareo hoe tonga amin'ny fetin'ny jiro masina arombaka mihitsy mividy labzi tonga dia le cierge be ana ohatrin'iny miaraka amin'le labzi kely be dia be hoentinareo dia arehitra kely ao am-piangonana fotsiny dia ohatra reny kely endrika le afo tsy maty zany hoe ny anazy reny mialohan'ny anomboan'ny lamesa vao ampireti mpiservy fa le afo tsy maty efa hatramin'izay na tany amin'ny mpanjaka no efa nirehitra dia mbola tsy maty fa mihotrika ao foana satria zay mpisorona mbola manao le fomba dia mbola ao aminy io dia io tsy levina mihitsy satria io koa sady andrahoana hitanehana hikarakarana ny fomba rehetrarehetra foana dia eo ihany le afo dia ny kitay miampy foana dia mihotrika eo foana ihany ny afo zany hoe tsy maintsy mbola misy foana eo dia ohatr'izay le izy le raha ohatra zany hoe olona mpilalo zava-panahy any ngamba no anazavako anazy dia amin'izay azonareo tsara raha olona mpilalo zava-panahy tonga dia mahalala hoe le pouvoir le vibration le aigrégore zany hoe le hery le hasina le ara rehetra anonja ary le lolo matanjaka be efa hatrany ambony tany tonga miditra makany an-tranonao hitondra fitahina hitondra fahazavana ohatr'izay le afo tsy maty dia hoy za hoe tamin'ny herintaona zao nareo samy nanoranoratra anarana dia zay atsonarana indray tsy mandeha ny zavatra kely mba tsy napoiziko koa zay zany teo amin'le afo tsy maty aloha tena tsy afeniko satria le izy le mbola voasakasakana sy le hoe tsy azo atao ny tombavao sy ny tariny dia tsy azo atao ny famorina olona dia le nanoratra anarana zany ny eritseretiko zany hoe any amina 500 olona any sotra zay hay natratra ray alina vetivety 5 arivo sy ray alina 7 arivo sy ray alina tokantrano tapiko zany dia lasa zay ny nandeha nizarany afo tsy maty nisy tonga hatrany amanjakandrina ho any teto Kibomerina nisy tonga hatrany amanjakandriny zay nisy tonga hatraria arivo mamo zay misy tonga satria moto moa nentina mivezivezy fa tonga dia ny olona tamin'ny herintaona koa dia ity le olona zany nanoratra anarana dia soratany ao zany le ohatra zany hoe rakotonamboarina zara fa vita mila afo tsy maty ety andray soro zay ny soratany andray soro tonga le fotoana efa natao amin'le aksa ho any andray soro zany ny toerana misy anazy dia miantso amin'izay zany zay ho anao le nanavatra afo tsy maty andalo eny andray soro ary zany zay zao fa ok anao mba hivoaka amin'izay aizany tena za zao tena mbola tsy any andray soro fa za ty sabotsina mena dia ahoana misy fetim-pianakaviana kely aty dia lasa ty saka sao dia mba haterinareo aty le ditanao miova arak'izay le zavatra misy rehetrarehetra dia raha vao tsy manatitra zay zay indray ny anaovanareo vava
io zako hoe aloha tsy zay intsony no ataontsika fa tena isy fepetra goavana be anankiray zany fenitra moa zany ny tena hitondrana azy fa tsy hoe fepetra fenitra no raisiko zany handavy raritsika n'io afo tsy maty io ary io de entantsika mihitsy hiparitaka isa-tokantrano mba hampiety ny fiainan'le olona le afo de endrik'Andriamanitra manazava zay nge mampatonga atsika hoe tsy mahazo mamono afo hoe ary ratsy be zany hoe olona maty afo zany ratsy be zany olona maty afo zany karoko tantaritsika karoko fomban-drazantsika ratsy be ny olona maty afo tapitra zany ny fofinaina nge afo zay no mampatonga atsika hoe raha misy labzy mirehitra eo tsy azo atao zay tsy azo tsofina ny vavy io na afo kasika mirehitra tsy azo tsofina ny vavy io tsy mety fa ny afo Andriamanitra ny afo fofinaina de aza vonoina ny afo fa raha mono afo de votanana no ampiasaina votanana ohatr'izao ny aminona azy na alaina ny sotro de le voatsotro iny anaromana azy ohatr'izao zay no izy fa tsy mety ary tsy azo atao mihitsy zany hoe io alabzy mirehitra de hitanao fa na any am-piangonana za rehefa mirehitra ny jiro masina ka rehefa amono an'le izy am'izay fa tapitra zany le nilavana azy efa vita zany le hirandry masera le hoe alina tomaratra so sy alina maiziny indrindra moa sahoana tsara mola izy rehefa vita iny hira iny de lefa manomboka vita am'izay mibatemy de le hofaty am'izay le labzy kely be da be mirehitra de misy mpanentana amin'ny teny ery ambo mipilipitra ery hoe entanina isika mba hamono ny labzy entanantsika amin'ny tanana fa tsy hitsoka azy avava fa zao indray ny atony anentanany azy tsy le am'le mahafo fofinain'Andriamanitra fa le hoe mba tsy hanetroka be ao am-piangonana satria raha vao tsofinao iny de miaraka manetroka zany ny ray tanàna de miara-mihevoka eo zay ny antony anentanany an'iny fa ny antsika zany hoe ny afo Andriamanitra aza tsofina ho faty ny afo fa endrik'Andriamanitra fofinaina mahavelona iny de tsy azo tsofina io verina any am'le resaka andray mandeha fandresako tao alolo kely ny namaranako fandarana teo tamin'ny volana desambra satria za efa tany amin'ny tapatapaky ny desambra tany nanao fandarana farany nanoro sy nanazava tamin'izay hoe tsy mety re olona tianareo anniversaire voalohany aloha ny anniversaire mihitsy ny tsy tokony isy alala ny anareo ohatra ny vao maika izy atao oeraoera raha izay mety misy olona mampiseho aminao ny anniversaire hoe tia ny anniversaireko fa izy any amin'ny tenanao hoe tena io le izy fa mety tsy lavitra eo le izy mety manodidididina eo le izy fa tsy io fa io fotsiny nomeny aseho anao eo ny an'le sasany indray akoatran'izay ao anatin'le anniversaire misy mame cadeau melo iny efa anteneko hoe tsy fanao zany fa tsy maintsy hidiran-dozy io tia eto tsy maniry loza fa nareo ngambany samy afaka mampitasy mijery hoe tsy fanao zany ohatra hoe androany sisy marsa ny tokony anniversaireko nefa za efa tamin'ny zoma 4 marsa no nomenareo cadeau fa tsy maintsy efa nina amin'ny faty koa ohatr'izay tsy maintsy misy loza mitranga de inona ny anambarany gasany zany zany kely hoe manditsy afatavony zany ankely hoe tsy emboka aloha mihevoka zany ankely hoe bongo maso mitsena faty ka jemby aloha amin'ny manamanjo azonareo ngambala izy mirebika alohan'ny tapaka ozy ahako tamin'ny dinidinika ny fanaovako tamin'ny rominso malomaraina hoe mirebika alohan'ny tapaka ainareo zany mirebika alohan'ny tapaka zany hoe eo am'le famoranan'le zazakely zany de le fanapahana ato mbola tsy vita akory ianao efa mandeha ny sao de mipika sy mipikelika isan-karazany ry voatokotany am'le fanoetin'le fefany diso didy am'izay le tatsoko ianao nyrebika alohan'ny tapakako fa ny tokony izy de hoe lavorary ny fomba vita ny zavatra natao zay vao miaraka amin'ny faly zay nge anisany tsy mampety an'io hoe rehefa misimisy mariazy de ohatrany misimisy sokajim-pianakaviana misy dahado kely na tonton kely zay mandrindra le fotoana mandeha re am-piangonana de ry zalahy ohatra nefa mivorivory ery anaty stareky sary inona ny ataony ao de efa fantatritsika arak'izay fa de efa mifandondombera miara misotrosotro maivana eo ohatrany hoe manditsy afatavony reny mirebika aloha mihevoka reny mirebika alohan'ny tapaka reny
eny efa raha ohatra indray moa zany ka mba hoe vita mihitsy le fanamasinana tsy ampiangonana tanteraka le ozy amin'izay zany mopera na pastera zany hoe ary ankehitriny dia mpivadina reo ka zay natambatra-andriamanitra ka tsy hosarahan'olombelona vita zany ny fanamasinana vita zany zay le izy vita zany le rituel le fombafomba fa nare amin'ny espace efa miara-misalegy miara-mikaly sisa de mba amin'iny fotoana iny zany ianao efa mba afaka hoe mba mandeha amin'izay le fetifety fa na izany ary ianao kosa lasa manao fety alohan'le tena tompo pety de lasa tsy mety ihany le izy ka zay le jerena tsara de misy hoany anniversaire efa omena mialoha le cadeau tsy mety zany hoe za le sy mety efa andeha hiverina any an-dafy fa ialahy zany mety tsy tratrako ntsony amin'ny anniversaire an'lahy io fa za mety efa laza fa zao tonga de tiany cadeau an'lahy tsia aleo aza avy any an-dafy indray no miverina mandeha fa hoe araka zao anniversaire an'lahy zao le za tsy tratrako le tamin'le andro iny fa ray volana teoriana zao mo va afaka mandeha fa zao vao misokatra amin'ny frontière ohatra zany na mety hoe tsy misokatra amin'ny frontière moa zany fa zao vao misy fahafahana mandefa anazy de alao aza tara teoriana manaraka fahasoavana efa miditra foana iny nidiavana mandritra le taona vaovao fa tsy azo mena meloha zany io ary tsy azo ankala zay na mialoha zay koa ny tena tandremo misy olona manana anniversaire ohatra hoe mbola amin'ny larbi fa larbi andro fianarana to izy lahatsika menakava vory fa ndao amin'izao lady alohan'le larbi de efa ndao anao fety na io olona io maratra na io olona io mitondra takaitra mafy ary sanatriavany vava na io olona io lasa dala na maty tsy fanao zany gasy tsika tsisy diran'ny mosavy zany tsisy diran'ny ody zany fa resaka andro ny resahako resaka andro toninandro tsy mahalelao izy ny taona ny orana tampoka mahalena naza miditra any am'le labzy teo de mbola misy olona makalaza anniversaire tsy kely tsy lehibe gaga fotsiny raha matoa be efa 2 taona anniversaire mbola hitsoka labzy ihany ony izy toy finina ary ty olona tsy mikatona loha malemy ty nahoana ny labzy fofinain'Andriamanitra inona no tena mba fandraisan'ny olona le hoe mitsoka labzy za zany mba mitady fanazavana fa tsy mbola misy mety anazava amiko ihany le olona tena mpitsoka labzy inona no dikan'iny aminareo le manao azy sa ve de nahita fotsiny mivazaha zany hoe rehefa anniversaire de asina labzy maro loko kely de ataon'le fohifohy kely reny izy le misy tongony kely de asina le ohatran'ny taitaikitana asina baloma sy mitariny rehetrarehetra fa na baloma io ary raha laina amin'ny lalam-panavana io ratsy raha laina tena alaina tsara amin'ny lalam-panavana io misy faharatsiny be io ka inona ny tena dikale hoe labzy tsofina ianao velona ianao ny tompo taona ianao ny tompo fahasoavana zany rehetrarehetra zany miredareda zany le afin'Andriamanitra ao anatinao de ianao tompony mihitsy indray ary zay kely mbola sisany rehetra fa tsy niara-maty iny mandeha mbola verena ny zalava may tsofiny zany hoe tsy nisy nasiny niangana mihitsy tsy mety zany ianao aza tokony vao may ho rehetana labzy hidira-pahasoavana tsy lovi-pahazavana ty ny anao indray ny hazavana indray no mivononako inona moa fa tsy mety io erina any am'le afo tsy maty aho fa ataoko anaty foniteny resaka anniversaire erina any amin'ny afo tsy maty aho amin'ity taona ity zany isy toerana maromaro izarana ny afo tsy maty amintsika io toerana io de ho atsika atao kibo merina aloha zany rindrandrindra de efa petrapetraka kely daholo ihany zany le izy hoe atsy de atsy de atsy de atsy fa mbola olazaina amintsika miandalana eto de isy fomba ifankalalantsika hoe raha vao mahita n'ity mariky ity nareo de reo zay le olona mpizara afo tsy maty de tsy fantatra hoe ho atao isaky ny boriboritany ve le izy sa ho atao isaky ny kion-dalana sa ho atao isaky ny inona eo tsika mahita izy fa eny an-dalana mifokasikara izy le fiteny de am'izay fotoan'izay kosinareo de mila an'le fanala am'izay hitondrana an'le afo mody tsy maty za mihitsy iny naizana mbola isakorokabiso azy ianao tsy maty iny rehefa tsy mianjera tsy maty iny raha manana fiara moa anao vao may ravasoa raha vatsara manana moto anao mandeha tsy maty zany iny tsy mila miritarita fotsiny zay mifandehan'io ka zay ny atao hoe de zao de mijerijereva fanala fa ifandrombahana oatra amin'ny manalatsaka io atsoaty satria zavatra tsy fahita firy oatra ny saka volomparasy no hitranga efa atsipoko zay teny zao ihany koa de efa mijereva to kely to maina kely reny zao de efa mijereva to io tsy simba zany io raha vao to maina tsy simba zany isotro betsaka
atsy amin'ny trano be Antrondromaina, eny Anosy eny amin'ny eria tsena nananina koa ny tena hitako be dia be kay tsena nalaka misy amin'ny Fenorivo ao amin'ny tsenany Ambodrazana. Efa mijerijereva to efa ampirimo fa tena mampalahelo mihitsy ny sasany efa rapitso ny taom-baovao androany vao ipopopopy hitady toerana vodimototra rehetra io kinina tsony ny olona rehetra ke samy manao daholo fa mihina miafina ho amibetsaka izy tsy mitabataba aminao fotsiny hoe zay nge manao an'izany satria sao tsara hainao izy hoe fa ngako nareo manao inona be dia be manko mbola tsy mety halala-tsaina eto amintsika, mbola betsaka ny terisaina, betsaka tanteraka mihitsy ny terisaina eto. Rehefa izy manao fombafomba hoe eto tsika dia miara mitsangana dia mitsangana, miara mandohalika dia mandohalika, miara manao an'izao dia manao. Fa rehefa mba le gasy kely razana mba manafatra anazy an'izany hoe ye aza mihinana an'ity fa tsy fihinana ity, koratsy inonako za efa hanina dia ohatran'izao, aza manao an'io fa tsy mety koratsy heverinareo fa inonako hanina, azonao ohatr'izay le zava-misy amin'izao fotoan'izao. Ho aniza ary ty tany ty, menandro borosatroka, menandro lava orona, menany kely maso, mena sofina. Tsika no andovan'ity tany ty sy ny taranakitsika eto. Raha zao ny zavatra mitoy, raha zao nareo tsy mahalala tantara, tsy mahalala fomba zao no mitoy. Tsika zao nge efa samy tonga eo amin'le sehatra le hoe mahita dadabe 70 taona 80 taona fa tsy mahay ny zavatra resahantsika, tsy mahay ny zavatra haitsika le taranaka nianatra an'le fomba ke le izy tsy hainy. Dia izy ndray ngaka hoe nazay raha tika tsy mahay an'izany nefa ianao koa tsy nianatra lizy fa ianao nampitana fotsiny dia ianao ny naina ndray, dia ianao ny naina noy, ianao ny nay ny aina niaraka tamin'le fomba. Ka raha tsy anao ary sika tonga saina iza ary zany no hitaizan'ireo taranakitsika ireo iza ary hotezaina amin'inona. Resaka fanabeazana eto Madagasikara fa tsy mivoatra amin'izay izy tsony tsisy ilana azy, tsisy. Ny tena mpanabe sy ny mpampianatra eto Madagasikara tsy mahazo vahana amin'ny tena mampanabe azy, fa mpampianatra moa zany nibetsaka eto fa mpanabe aloha tsy misy, vitsikely mpanabe fantatro eto. Fa mpampianatra zany hoe le olona efa baikony ny vola fotsiny sisa mandeha hoe adidy ty dia tsy maintsy atao zara raha misy kely atao aloha hanetsehana fotoana lasa zany zay ny akamaroany hoe mpampianatra dia zay zavatra ny anarany no ampitainy aminao dia mpampianatra izy. Fa ny mpanabe tena mamoaka olon-kendry tena hafa mihitsy. Zany mpanabe zany tena masika, tsy mitsitsy, tsy manina mpanabe izy zay. Tena manome ny torohevitra mahasoa rehetra any aminy izy zay ary tsy mialina na oviana mpanabe izy. Fa eto amintsika eto be dia be mpanabe, ny mpampianatra misaboty mpianatra. Eto amintsika eto misy an'izany. Zavatra ny ainako zany ohatra tsy teny afa teny Ankatso teny zany ohatra. Any amin'ny fotoana tany efa sofa efa elaela tany amin'ny taona 13, 14 tany. Tsy teny aho hoe departemanta inona na iza le mpampianatra. Zany ny zavatra nitrango zany. Vao manomboka mitady andehandeha kely le zavatra ataonao dia ampidininy. Satria izao tsy fantatro ve hoe manelingelina any am-biliany ve sa hoe atahorany sao dia hoe lasa misongadina noho izy sa lasa inona, misy an'izany ange. Misy mpianatra manana projet tsara be fa tsy ampian'io mpampianatra io mihitsy io ary ataony zay tsy atavavoakan'io raha vao tsy alainy io mpampianatra io miara manatotosana io projet io ary mahazo ny formule rehetra ao anaty. Misy an'izany ange eto ka fanabeazana izy sa fampianarana. Ny resaka fanabeazana izy fa tsy mety tsony eto tembazany ampianarina eto, fomba mbazany asaina atao eto, fiainam-bazano terena isanandro iainantsika majinika eto. Dia tsika mitatakolaka. Le olon-dehibe rehetrarehetra manery an'izany anefa raha ny taninao momba ny fomban-drazana sy ny tanindrazany aotra tena tsisy. Raha mahalala fomba ny olona heverina ho ngeza sy ny olona heverina ho sangany eto amin'ny firenena, raha mahalala fomba ireo heverina fa ho androm-panjakana isa-tsokajiny, tsy ireo mihitsy ny andeha hanesika anao hanao didipotra amin'ny fomba Amerikanina. Fa misy an'izany ane ao misy an'izany ange ao
olona ny verina mba ho andrina azy alokalofany eto amin'ny fireneny zany olona zany mihitsy manentana anao hoe tokava ty zay manao didipotra maimaimpona fa amin'ny fomba amerikanina tonga de tsy mandeha rara riva ihany io de mikiloty. Io olona io zany mandrisika ny taranaka gasy ampiroborobo mipelaka. Io olona io mandrisika ny lehilahy gasy ho lasa ifizofizo kely tsy ho tovolahy vonona iady ho an'ny firenena satria tsy vita fomba, tsy misy raha mitete. Azonareo am'izay ngamba zay ny ataoko hoe aotra raha hoe reo nyresahanao zany hoe mahay fomba sinina fa tsy ohatry zao ty tany ty. Raha tena malala ny fomba sy mifaty izy voalohany am'izany fotsiny tena atahoran'ny olona an'io io tsy mifira, io tsy mifidy tavan'olona zany io fomba io. Zay manao ratsy niza de iny nihitsiny iny. De zay tratrany iny any de trongisiny. Tsisy anaovana kolokolo nge zany e. Tsisy anaovana ferafera zany, tsisy anaovana ketrano atrano sy mpikinamanamany zany. Fa zany ny atahoran'ny olona an'io. Ary zany ny mahatonga an'io atao mihitsy zay tsy voahany. Lao de resahana ny resaka. Atao mihitsy zay tsy voahany ary zay miseho mamoaka an'io enjehana tsy enjehana ry. Fironona daholo tsy zavatra rehetra ty anaratsiana zay olona manao an'io. Ozy hoe marina tsy ho takona tsony hoe efa manomboka tonga saina mibetsaka mahalala hoe tika ny tena fomban-drazanay. Zareo reny zavatra nampalahelo be reny a. Zavatra ny anaratsika tamin'ny tantara tamin'ny fahazazana tany. Ary anadinana antsika any amin'ny fanadina mpanjakana any amin'ny CEPE. De ny anarana tamin'izany hoe vazimba nisy voalohany, avy eo ny rafitra zokiolona, zay vao tonga taty amin'ny rafitra mpanjaka, tonga tany amin'ny rafitra republikanina. De ny anarana an'le vazimba tamin'izany de hoe olona fohy kely, be maso be taolatava, traky nify be, rakorako volo. Hitanao le razambe anao zany tonga de fironona ao anatin'ny sainao ianao hanana sary an-tsaina ratsy be, mampatahotra, tsisy ilana azy, mampandositra horera velona. Ohatr'izay ohatrany hoe le personnage ny Conjuring zany ny razanao raha zay ny tiany ho tenenina. Fa ny razany avoakany amin'ny ao avy any miakanjo tsara, mibika be, mihaja be, mitsikitsiky, mazava endrika, malandilandy, zany ny sarin'ny razana hoentiny makaty amin'ny tanin'ny razanao. Azonareo am'izay ngamba lisy. Nina naratsiana sy ny potehana tanteraka zany hoe vazimba. Fa ahoana marina e. Vazimba nge ny razambe antsika teto, ary zany vazimba zany ho tsaiko hoe vazimba inona le tenen'ny olona hoe be lo kely sy traky nify kely sy ny anina. Fitsika zao tarana vazimba. Ka fohy kely ahoana ny vazimba. Vazimba ny razambe tompo tany teto. Ankoatran'izay zanak'Andriamanitra avy any an-danitra, ary ho anareo mpamaky baiboly. Misy an'izay ary amin'ny Genèse toko fahaenina andininy faharoa sa firy tsy tadidiko tsara fa tsy mamelim-bady aman-janaka amin'iny a. Misy an'izay any hoe ary hitan'ireo zanak'Andriamanitra fa tsara tare ireo zanaka vavin'ny olombelona. De nakavady tamin'ireo izy de arak'izay tiany. Iza ary ireo zanak'Andriamanitra voalaza ireo? Iza. Ary iza ireo zanaka vavin'ny olombelona voalaza ireo? Izy zay. Ary hitan'ireo zanak'Andriamanitra ozy fa tsara tare ireo zanaka vavin'ny olombelona. De nakavady tamin'ireo izy arak'izay tiany. Baiboly laza an'izany fa tsy zany mamorona. De mba vakivakio ihany reny. Izy ary ireo zanak'Andriamanitra ireo de rehefa natao ny fikarohana ny anaty resaka encyclopédie biblika de miteny izy hoe Nefilim. Iza indray le Nefilim. Olona goavana be hono zany. Vavety be teto ambonin'ny tany hono zany. Taokontsika gasy nanana Nefilima firy raha hoe Nefilima ny resahana. Raha mitantarany any amin'ny resaka Anonaky mbola nanana an'izany ny gasy. Iza le rapeto. Iza le darafify, tsy le darafify le vao le mpilalao film ry a. Tsy fantatra moa nambola any izy iny efa tsy antsony. Fa zany darafify zany de tenina zana olona faran'izay goavambe, ary iza le goay be, izy raha voara be. Nanana Nefilima zany ny gasy. Ary zany anisan'ny olona voalohany teto ka be lo kely sy traky nify kely be maso be taolatava ahoana koa ny vazimba. Tsika zao tarana vazimba nefa za zao ny alavako fotsiny aza 2 metatra sy 20. Ka fohy kely ahoana vazimba. Zany le famitehana tantara nataon'ny vazahantsika.
zany le fanambaniana razana sy fanalikana razana nataon'ny vazahantsika arahantsika mieritreritra an'izany. Inony zany rehetrarehetra zany? Ny razanao, fomban-drazanao, tanin-drazanao, zay nentin-drazanao, mombanao rehetra aotra. Fa zay nataon'ny vazaha, zay fiainana nentin'ny vazaha, fivoarana nentin'ny vazaha, reo ihany no izy. Zany ny fanabeazana eto Madagasikara, dia anadinanao ny fanadinam-panjakana zany, ary raha tsy hainao zany hoe ny razanao dia be loha kely sy traka nify kely sy rako volo be, dia tsy afa-panadinana hono ianao. Enjana. Fanombana saina fotsiny lisy, famotehana tanteraka amin'ny maha olona anao. Jereo kely le fantika teny, mikaroa kely tsika niny tantara iny, tsy tadidiko inona moa zay boky zay a. Miresaka an'le hoe Rafoy sy Rangita, ny andro fahagola, Rafoy sy Rangita. Rafoy sy Rangita zany efa mpanjaka teto amintsika mbola vao tsy lavitra be nge zany e. Teo alohan'ny Rafoy sy Rangita ke mbola nisy be dia be nge efa tamin'ny andro ny Andrenerinery, nandrenizinizy, nandrenjavojavo, nandrenalonalona sy ny tariny, mandra-pahatonga teo amin'ny Nandrenaponga, ny pongaran'ny Andrina. Efa firifiry dynastie siècle maro zany ny odina teo. Dia firifiry mpanjaka teo, ohatra amin'ny tena izy hoe Andrina iziniziny, tsy olona ray nge zany e, Andrina aniziniziny. Andrenalonalona tsy olona ray zany fa Andrina analonalony. Dia teo amin'ny Rafoy sy Rangita dia miteny izy hoe ny andro fahagola Rafoy sy Rangita. Dia adikany eo ambany le izy hoe amin'ny teny farantsay hoe les temps fabuleux, le nain et le crépus. Way. Mahatonga le fiteny tanora hoe way oary lala. Fa ahoana zany nantikana le Rafoy sy Rangita natao hoe le nain et le crépus. Tanareo amin'izany le izy. Satria zany le Rafoy dia veriny fa olona fohy kely dia hoe nain, mitovy amin'ny Grincheux sy ny taranany. Fa tsisy idirana zany ange le Rafoy e, fa ny gasy le mpilalao resaka le fohy dia ohatry ny atody hoe fohy, ary velona. Fohy le zanak'Andriamanitra tao anatiny, ary ny maha zanak'Andriamanitra azy. Dia natsoina izy hoe Rafoy, satria vao jerena izy dia ohatry ny hoe razambelona, zanahary velona. Olona mahazaka fanjakana zany, mendrika hitondra andao tiany atao mpanjaka, izy koa taranaka. Dia Rafoy, dia ohatra koa Rangita. Le Rangita tsy hoe ngita ringitra be le eritreretinareo akory. Fa le Rangita dia hoe ranga hita. Efa hita fa ranga, inona zany ranga zany misongadina, miakatra ambony, miavaka mibetsaka. Efa hita izy fa ranga mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina e. Hoe ny vola ny maharanga ohatra amin'le oabolatsika. Hoe ny vola ny maharanga. Le ny vola ny maharanga, ndeha ho ariko amiko ohatra hoe za zao manam-bola be, na dia tsy manana mihitsy azy. Fa ohatra le izy, hoe za zany zao manam-bola be. Eo za hoe ny vola nge maharanga. Zany hoe ny vola ny hoe vako eo anivon'ny fiarahamonina. Fa tsy hoe ny vola ny maharanga. Hoe rehefa manam-bola be dia mivadika ranga. Tsy zay le izy. Fa misy olona tsy mahay mandika an'le teny gasy. Dia fieritreretana izy hoe vola ny maharanga zany dia hoe rehefa manam-bola be dia lasa papasosy. Tsy izy an'izany. Fa hoe ny vola no maharanga ahy. Ny vola no maharanga ahy. Za zany lasa ranga rehefa manam-bola. Lasa ranga. Ny vola no mampisongadina, ny vola no manavaka ao anatiny petsaka. Dia ohatra iny fa tsy hoe za manam-bola be fa hirarina moa zany mba ho avy ihany zany, inona moa ny olona nengany mba ho mahasimba miteny. Dia ohatr'izay le hoe Rangita dia hoe efa hita fa ranga, ranga hita dia Rangita. Ny gasy mpilalao teny ohatr'izany efa nanome ohatra be dia be teto ah. Hoe dadabe zana nitsaka tainako kobano anaty rano letse. Zay ny tenen'ny dadabe, kobano anaty rano letse. Inona le kobano? Ianao mieritreritra hoe andeha hanakobana tongotra amin'ny rano. Nefa ny tiany dadabe ho tenena dia hoe koba fa hoano ao anaty rano. Le tainako nitsahanao zany. Hoe dadabe zana nitsaka tainako kobano anaty rano letse. Zany hoe koba hano anaty rano. Manao kilalao teny aminao zany dadabe hoe mahatakatra resaka ve anao zany tsy mahatakatra. Rehefa tsy mahatakatra anao dia ohatrany hoe mihinana maloto anao zany.
le taina koa lazainao kopa dia hoaninao anaty ranoko. Le firesaka gasy sady efa ohatr'izay foana dia mila mianatra an'izay firesaka gasy avoaka amin'ny lalam-panavana isan-karazany izay tsika. Efa nanoro anareo be dia be ateto. Ega ne tsy adiso aho ohatra ny anononako kely ohatra hoe nanoratra iry ngabe tselonina dia ozy hoe lasa izy raha vao mari lasa natsaka rano zay tsy andohasa misy andro arivariva ampiandrasana ny ralehilahy. Fa veritreretany olona hoe lasa izy raha vao mari dia hoe lasa natsaka dia hoe natsaka inona zany le natsaka. Hoe nandeha nitondra so kely ve sa nitondra siny fa le natsaka nge dia resaka hafa mihitsy zany e. Vehivavy nge rehefa be voka dia tsy atao hoe be voka fa mitondra rano mavesatra. Ka hoana izy nitondra rano raha tsy natsaka rano izy aloha mazava. Maninona ny rehefa tera-bavy kely raha misy olona zao tera-dady hoe arabaina na azo mpamaky kitay. Fa rehefa tera-bavy kely dia hoe arabaina na azo mpamaky siny. Inona ary le mpamaky siny? Arabaina na azo mpatsaka rano e. Le mpatsaka rano ke tsy hoe vehivavy kely iraka rano hoe ndana ry anina mba matsaka ty vozy ty siny ty. Zafady fa po indray mivoateniko. Tsy zay nge le mpatsaka rano e. Fa le mpatsaka rano zany dia hoe arabaina na azo tovovavy kely na azo zazavavy kely azo akana taranaka anamainto milalan'ny tany. Zay nge io e. Mpatsaka rano ka ny vehivavy matsaka rano aloha zay izy vao mitondra rano mavesatra. Be voky izy zany zay. Kinona ary zany le matsaka rano samy mandinika. Dia ohatr'izay le firesaka gasy. Zany hoe tsy vantaniny aminao le resaka fa ianao tokony hatakatra amin'ny alalan'ny lalam-panafany. Misy alika mandalo dia hoe lahy le ty io sa vavy? Hoe ohatran'ny lahy. Mandinika izy dia motozy ohatran'ny lahy mihitsy a. Nefa efa ianao ny teneny hoe ohatranao le alika. Fa ianao mbola mieritreritra hoe lasa vavy ny tiano tenenina amin'izany. Hoe tahaka ny alika lahy ity sa tahaka ny alika vavy. Dia ozy ohatran'ny lahy mihitsy kosa io a. Nefa efa ianao ny ampitoviny amin'ny alika ohatr'izay le firesaka. Ka ny gazo mpanao tena ohatr'izany. Dia zay re le raha foy sy rangita. Hoe efa hita fa foy ary velona le zanak'Andriamanitra ao anatiny. Efa hita izy faranga misongadina miavaka mibetsaka. Fa tsy hoe raha foy sy rangita dia hoe le nay le crépus. Zany koa zay efa tsy izy. Dia azonareo ngamba hoe le vazaha zany manao hitsin-dalana amin'ny fanimbana tantara. Tena nampalahelo be avy any Indonésia onitsika, avy any Malaisie onitsika, avy any Austronésie, Polynésie sy ny tariny ontsika. Ie. Zay ny resahany. Rehefa mandinika an'ireo olona ireo kosa aloha ianao a dia mahita fa misy fitovizana. Manaika, rafikendrika, volokoditra, fomba fitsiky, fomba fiaina, fomba fatao. Be dia be ny zavatra mitovy. Fa zany tsy midika hoe avy antsika. Ny teny fototra sy ny teny antitra indrindra ihany ndao ifanarahana. Ndao jerena. Raha mitovy zay manaika fa avy any. Ka ny Indonésianina nge miteny mihitsy hoe vary e. Ie miteny izy hoe vary. Fa inona fiteniny ny rano any? Rano. Tsy ranoko ny rano zao ny teny antitra indrindra. Rano nisy voalohany. Ka rehefa tsy miteny rano izy tsy avy any zany tsika. Ary inona fiteniny ny tany ve? Tsy tany dikan'izay tsy tany koa zany tsika tsy avy any tsika. Fa ny rano sy ny tany antitra be indrindra amin'ny zavatra rehetra nisy teto. Inona fiteniny afo ve? Tsy afo ny dikan'izay tsy avy any tsika. Fa ny afo sy ny tany sy ny rano antitra indrindra teto. Inona fiteniny ny rivotra ve? Tsy rivotra dikan'izay tsy avy any tsika. Reo ihany. Fa betsaka no milaza hoe ny teny hoe malabary dia avy any, ny teny hoe vary dia avy any. Le vary moa efa nitondrako fantsiana teto. Hoe zay vary ny hitanao mitovy avy any Indonésia hoe vary dia miteny koa izy hoe vary. Mihinan-kanina dia mihinan-kanina ekena. Ary inona ny filazan'ny apombo? Inona ny akofa? Inona ny sivana? Inona ny laona? Inona ny fanoto? Zany tsy misaraka amin'ny vary. Inona ny familona? Inona ny saloy? Inona ny amboara? Inona ny sahafa? Zany tsy misaraka amin'ny vary zany. Ka raha miteny ohatr'izany koa izy ihany hoe ny apombo dia apombo, ny akofa dia akofa, sivana dia sivana, ny laona dia loha dia manaika. Hoe ay mety ho avy amin'ny marina tsika. Ary fa angamba itsy mba azo teneny hoe sao dia ry zalahy koa mba avy eto amin'ny tanàna e. Affirmation gratuite ny ataon'ny betsaka eto. Satria ny tantara fatany dia tantara kely vao tamin'ny taona 1300. Tantara kely vao tamin'ny taona 300 sy arivo taorianan'i Jesosy Kristy ny tantara fatany.
fa ny razana neny teto tapitrisa taona voaviana voaka ny foy arkéolôzika farany hoe tamin'ny taona ray alina tany alohan'i jesosy kristy dia efa nisy olona kay teto amin'to madagasikara ty siantifika nahitan'izany fa tsy za elako ny lainga elako ny fitaka siantifika nahitan'izany ky razana indonésianina sinina hoana maika moa fa reto miteny hoe jiosy ny gasy tena vao maika io zava-dozany tolo tsy akaiky ny taombaovao malagasy mena sy fotsiny loko eo fotsiny dia miavaka zay milaza fa jiosy ny gasy jiosy tsy mampiasa an'izany manga sy fotsiny azy zareo loko israelianina zareo loko jiosy manga sy fotsiny an'ireo fa ny loko gasy hatramin'izay na tamin'ny tany hatramin'ny fampanjaka dia mena sy fotsy dia voavaliko io fanontaniana ho anareo rehetrarehetra le manontany amin'le resaka t-shirt hoe misy loko hafa ve tsisy loko hafa izany mena sy fotsy ny loko hatramin'ny fampanjaka dia zay ny ataontsika tsika tsy manovana tsy hoe zay mpakalaza taombaovao malagasy avy ety ananina ny anay ataonay mavokely ny anay ataonay fuchsia tsisy an'izany mena sy fotsy mena mahazo tany ny fotsy mahazo vola ary ny fotsy vahoaka zay ihany koa ny loko mpaneva ny zava-masina na morina merina hoe ny toko nandravonana amin'ny madagasikara ho ray mena sy fotsy dia jereo daholy any amin'ny tontolo rehetrarehetra zay misy anareo any ny ampanjaka ny mpandala ny letin-drazana rehetra ny mpitana fomba ny sojabe ny takalamena ny olobe sy ny sisa na ny omby asy na mpiskidy ny mpanandro ny mpanazary mpanao hitsakandro sy ny tariny jereo dolo fa mena sy fotsy dolo ny lokony ireny zany hoe zany efa le loko hatramin'izay antitra be fa mbola voatazontsika mena sy fotsy dia ho avy zany ny fanazavako amin'ny atsipriana eo ny zahatra rehetrarehetra atao amin'ny taombaovao fa ny maika aloha tonga dia lazaiko eto ihany efa misy ny akanjo ho an'ny taombaovao malagasy misy ny akanjo misy t-shirt ao misy polo ny t-shirt 2 alina ariary ny polo 3 alina ariary ny ezaka kely nanitsy ny lesoko tamin'ny heritaona satria tamin'ny heritaona betsaka ny savorovoro misy hoe nandoha vola dia tsy nahazo akanjo misy hoe nahazo akanjo nefa mbola tsy nandoha vola akory misy efa tateorinan'ny taombaovao vao nahazo akanjo efa nitondra fialantsiny teto moa satria tena tsy napoiziko ary tsy nieritreretiko ny zavatra nataon'le olona fa raha ny tokony fanomezana sy ny lokaloka amin'ny fanaovana dia ohatrany hoe zavatra tokony irindra sy ilamina araka ny ilavana azy fa ny tsy napoizina dia zay foana moa zany le izy hoe fotoam-pita-tsinaleo ny sampona fotoan-tsampona namany vita tsy nampaninina mihitsy fa noraisiko za ankoay ny andraikitra rehetra hoe aleo araha ho anany fa adosoana zany na dia tsy misy idirako akory aza liza raha tena zohina sy arahana fa zany hoe za moa mpikarakara dia tsy afany akaiky vilany feno arina atao anatin'izay dia za niditra faty-antoka nanolo ny zavatra rehetrarehetra tsy nety niezaka nanarina zay olana be zay tamin'ity taon'ity satria solavo ay amindra sokendahy mitsako ary indrindra ihany koa efa mba atao hoe hita daholo ny zavatra rehetrarehetra hitondrana anazy andavorariana azy dia zay ny fepetra noraisiko indray tamin'ity taon'ity voalohany ary tsy misy intsony ny akanjo tsy hasy 100 isan-jato ohatrany tamin'ny heritaona tamin'ny heritaona manko zany ny akanjo dia navahantsika efatra hoe reto le polyester moa zany polycoton dia amin'ny vidiny ohatr'izao eto izy coton 100 isan-jato amin'ny vidiny ohatr'izao ty koa ny polo anina ohatr'izao ty ny polo anina ohatr'izao fa tamin'ity izy tonga dia natao vidiny tokana ny t-shirt sy ny polo 2 alina ariary ny t-shirt 3 alina ariary ny polo reo rehetrarehetra reo dia samy coton 100 isan-jato avokoa ary tena kalitao tsara ny lamba za manome toky antsika fa tsy mivadika ny lamba sady tsy miofo no tsy migedraka no tsy miendaka ny zavatra rehetrarehetra eny aminy ny mahatsara an'le coton manko dia ohatr'izay hoe raha mahamay be ny andro dia tsy tafiditra ny anatin'ny vatanao le hafanana be fa tazominy eo aminazy tsy tateraka raha mangatsika be ny andro tsy tafiditra ny aminao le hatsika fa tazominy ihany fa ny hafanany foana ihany no hafanany dia hoe alao atao an'ity fa kalitao sady mihaja no mba miavaka tsika raha teo koa olo mihaja ny fetintsika sy ny lanonantsika olo mihaja ny razantsika mihaja ny fombantsika mihaja tany razantsika mihaja dia anao zavatra matotra sy mihaja tsara isika dia zay ny nampatonga an'io ho afisy antsika vetivety ty laharana ty mandresy ho aseho atsika kely eto ty laharana ty aotra 4telopolo aotra 8 3 raiky amby telopolo 034 08 913 31 034 08
913 31. Aleo io mba ho eo amin'izay amin'ity 10 minitra kely farany ity mandresy fa tsy asorintsika ntsony a. Eto koa nazavana zavatra kely maromaro. Io zany ny laharana ahafahanareo manao commande ny polo sy ny t-shirt. De tononiko mazava eto fa ny ankoatran'io de tsy izy. Fa misy any olona sahady, ataoko mihitsy hoe sahady satria vao nanomboka ny latsaka nanao publication ako hoe mivoaka ary ny akanjon'ny taombaovao malagasy, de misy misavika le zavatra. Izy le misavika mbola tsy de mampaninina loatra satria ny olona rehefa reraka misavika ny tany sandriny de menjera ho azy izy. Fa tsy havita hisavika ela be iantony eo izy akory. Fa ny olana lasa avadiky ny olona bizina le izy. Avadiky ny olona bizina le taombaovao malagasy, le akanjo iresahako io fa tsy ny taombaovao moa zany. Ka eto de milaza mazava amin'ny anarako zaniko ahy tompony ty fandarana havita fasina sy vohitra tantara sy fomba ty, mpitarika sy mpiandraikitra ny fikambanana famato, ary indrindra ihany koa napita hafatra tamiko ny lehibean'ny hady vorofity sosina izay mpiara mikarakara amiko an'ity taombaovao malagasy ty, fa tsy misy afa-tsy io no laharana tokony anaovana ny commande ho an'ny akanjon'ny taombaovao malagasy. Fa misy olona any zany a, le logo anay no alainy de ny anaranay no entiny. Amin'ny anaranay no resahako, afa sody manko misy hafa any hoe zay manana ny anay fa amin'ny fikambananay zany anareo manokana iny tsy olako. Fa le olona mitondra ny anaranay sy mitondra ny logo anay de mitady anao bizina, tsy azo atao bizina ty resaka ty. Zava-panahy masina loatra ty asan'ny tanindrazana ty ka aza lalaovina amin'ny resaka vola. Ambarako tsara, no verifieko le numéro manao an'le publication hoe ivoaka ny anina ohatran'izao de olona nakakanjo taminay tamin'ny heritaona ihany mbola ananako ato mipirofo fampiresahanay. Olona mividy akanjo ara-dalàna ohatry ny olona rehetrarehetra mpividy tsotra ihany izy. Fa angamba zany izy nahitany amaroan'le olona mitady an'le akanjo de nanany eritreritra hoe doranga hitady lavaka fa ohatra mba azo atao biziny ty atsia. Tapateto anao aritranganjava-to zao fa de milaza fa andramo. Za moa tsy anakana an'izay eny ambolianareo ataovy raha hitanareo fa mety aminareo fa de zao zakao koa zay vokany. Fa misy misavisavika any ka manapotra eto io rery tompoko no laharana amin'ny anaranay hady vorofity sosina sy ny famato anaovana ny commande ny akanjo amin'ny taombaovao malagasy. Misy t-shirt any, misy polo any, misy malabary any. Io malabary io de le malabary hasy 100 isan-jato. Malabary folanelina moa izy ny filazan'ny sasany azy. Io zany le tena mbola malabary le fanaovana lambandrazana. 5,4 alina io malabary io. 3 alina ariary ny polo, 2 alina ariary ny t-shirt. Zay ny fandehany. Ao anatiny zay resaka rehetrarehetra zay zany, hiteny kely fotsiny ako hoe mailo sika. Fa misy mahita zany any hoe petsaka ny olona mila an'izy de mety sao de azahoana tombonoatra zao ary ty vandora angamba hanamboatra any de mandeha nikajikajiny. Tsoriko mivantana eto nefa fahita lavitra ty resahako ty a. Tsoriko mivantana tsara eto. Ny fanomanana sy fiatrehana zany taombaovao malagasy zany tompoko de tsy misy mpanohana, tsy misy mpanampy fa de zahay mpikarakara rery no miala vola posy manao an'io. Ho an'izy, ho antsika menakavy, ho an'ny tanindrazana. Tsy misy hoe vola variana, vola variana, vola variana fa tena volanay madiodio aposy. Fahita lavitra ho aty resahako ty. De oka namarina an'izany zay milaza hoe zay mpanohana an'io. Tsy mbola nisy an'izany teto. Hoe reto ny sponsor officiel ny taombaovao malagasy tsisy an'izany teto. Zahay mpikarakara no miala posy manao ny zavatra rehetrarehetra. Ho an'ny tanindrazana ny anaovana an'izany. Ary zay tsy mitaraitana miepaka. Satria ny fanambinana avy amin'Andriamanitra koa de tonga foana ary ny razana de mitamitsimbyna tsara mihitsy. Tovy amin'ny anao famadihana ihany hoe vao mikonkonina famadihana de ohatra misy sanjila ho azy tongo zany de vomboatra daholo ny zavatra de ohatra zay io. De zay mba vola kely amin'ny tony t-shirt sy polo tony no entina manodina ny taombaovao malagasy io mba malavorary azy ho amintsika rehetra. Ny tonga lafatra nge tsy isy fa ny tsara indrindra kosa mba azo atao hoe kagaga amin'reto olona mbola samy sy lokoloky a. Misy omby vonoina ao. Misy sonorisation lehibe ho fainao. Misy toerana ho fainao. Misy olona be dia be karamaina eo. Ohatra hoe mipiragasy ho avy eo, mipanakanto ho avy eo firy. Na dia anao an'ny tanindrazana azy reny olona reny raha mangatsika kosa tsy mahavelona mba misy ao anatiny na dia hoe frais azy. De lambola nge zany. De zay mba vola kely amin'ny tony ny anaovanay an'izany.
faramanandrana amin'ny kôtikôty fotsiny nareo vidy nombo ray moa zao ohatrinny efa ho tonga roa tapitrisa nge nombo ray am'izao e diary ny tombom-barotra azo amin'io akanjo kely mba amidy io zany ohatrinny resaka 2 arivo sy resaka 1 arivo angeny lalaovinao anatiny reny de mbola misy mahasamy sy loky le zavatra de mampalahelo de nefa reny mba hanaovana an'io hetsika io fa oka 4 arivo moa ny tafavory teo Mahamasina ataoko ohatra hoe tamin'ny taona 24 sy 3 arivo 4 arivo 4 alina ny tafavory teo Mahamasina nanao Taom-baovao malagasy tamin'ny taona 24 sy 3 arivo fa nisy fizarana vary amin'ny ronono tondrahatantely teo ary zelany de nampina raha mbola te hinana izy fa ohatrin'ny angamba mahavita an'izany mampisakafo olona 4 alina ohatrinny zany nefa zany tsisy mpanona fa zay miala posy vita le izy de zao le izy misy manomboka mahita an'izany de tadiavindrareo atao bizina le zavatra ka de milaza tokany io laran'io 3408 913 31 ny fandehan'io laran'io de zao miantso zany nareo manao commande na eto Antananarivo nareo na any amin'ny faritra tsisy olana mihitsy miantso nareo manao commande misy mandray anareo aho de alefanareo amin'io le vidiny le akanjo na avance ohatra hoe ny atsasany de rehefa voarainareo ny entana alefanareo ny ambiny de misy code zay omena anareo zay no mampatonga amin'ny teny hoe aza manao commande ao anatin'le page na manao commande amin'ny alalan'ny compte fa io numéro io mihitsy atsona fa misy code zay fanomeza atsika ao zay manao commande de misy code omena anareo ohatra hoe B22 ohatra zany hoe zay avy aty nala mahitsy de voaraira ny commandinao ny codenao tompoko de B22 de tadidio tsara iny code iny fa iny ihany no angalanareo an'ny akanjo fa tsy hiteny fotsiny ianao hoe rodin avy any anala mahitsy de ikaroko ao anatin'le lisitra lava be 4 arivo olona hoe rodin tsia tonga de le code no mitondra anazy aonga am'izay zay code zay tadidio tsara de io code io ihany koa rehefa mandefa an'le mivola ianareo amin'ny olarana misoratra eo ambany io ihany de misy ao hoe description du transfert zay no antanin'ny telomahanareo ao rehefa andefa le mivolanareo de eo amin'iny description du transfert iny no averinareo soratany eo le code kely ameko ao anatin'le commande ohatra hoe rodin B22 de alefanao le vola ohatra hoe 3 alina ariary de am'izay rehefa mitotona aty aminahako le message de hitako hoe rodin B22 jereko fotsiny ary anatin'ny listra izy hoe rodin B22 ty voalohany volany fa nareo aza mandefa vola rehefa tsy anisy code fa very ao ny volanareo tena mariny zany isangojo mako nareo hoe ny volanay efa laza mihitsy ohatrao de manontany afiry le code ka le code zao tena tsy tadi de very eo nareo raha vao zay aleo mba atao mazava tsara de samy mba matotra tsara tsika fa lasa ilikareo aty aminay mpikarakara le olana rehefa tsy mety nefa nareo tsy tompona andraikitra am'le zavatra atao ka zay ny antony milaza tsara miantso an'io laran'io nareo de manao commande t-shirt sa polo eto Antananarivo sa any amin'ny faritra atao mazava tsara zay de aoka mba zay tay alainareo zay habeany alainareo zany manomboka amin'ny S hatrany amin'ny 3XL raha misy ambony 3XL hoe 4XL na 5XL anaovana commande spéciale ianao tsy maninona mihitsy fa reo aloha zany nohatrany hoe habe antoniny fahita mahazatra tay normal daholo le akanjo tsy misy hoe atahorana hoe tsy atonina na ohatran'izao manomboka amin'ny S hatrany amin'ny 3XL na t-shirt io na polo de manao commande zany nareo de hoe raisiko ny anarana raisiko ny adresy hoe azahoaiza Antananarivo ohatra hoe Itosy raisiko ny larana sofindavitra na ny telefona ifandraisantsika de oka mba zay numéro tena mba mandeha foana re tompoko omenanay fa mampifamaly koa io hoe numéro omenareo androany raha afaka pitsonareo miady amin'ny sipanareo any de misaraka de mivonoana mihitsy le numéro tsy andeha tsony de lasa vohatra aty amin'ny Taom-baovao malagasy nefa le sipa rainy tianareo faizina fa mba zay tena numéro mandeha tsara foana omenanay de vitsy zay de raisiko ny habeny hoe S ve sa M sa L sa XL 2XL 3XL de lazaiko aminao am'izay hoe ty ary ny code-nao de iny code iny ny averinao alefa rehefa andefa an'le vola ianao na avance alefanao na vola feno tsy misy olana ara-dalàna daholo ny zavatra rehetrarehetra eo ary tsy maintsy tonga ny entanao na any amin'ny faritra azy zay ny zava-misy
antitra teriko tsara zay resaka kody zay fa saropady zay dia aoka re tompoko mba zay habeny nataonareo komandy ihany no alainareo fa tsy hoe rehefa tonga eo nareo aka an'le akanjo avy eo dia efa XL no komandinareo dia ozy nareo lora angaty mba soloina S dia ho an'izy ary iny XL iny ho anao ngeny nanamboarana an'iny ka maniny navadika S alao mba zay nisoratantsika tany anatin'le komandy foana no atao zay ngamba ny fandehany zay zany no tena zava-dehibe indrindra aloha afahantsika miainga ten'izao zany vity ty fandarana ty dia efa afaka miantso nareo fa voaraiko foana misy fotoana fotsiny hoe sahirana kely dia tsy voaray le appel fa raha vao hitako eo iny rehefa avy eo dia mamerina miantso anareo foana dia ho antsika eto Antananarivo manomboka rapitso alatsinainy dia hisy toerana mivantana handraisana ny komandinareo misy toerana mivantana handraisana ny komandinareo ho antsika eto Antananarivo fa ho lazaiko ao anatin'io laharana misoratra io le izy ho anareo zay mila manatona zany rapitso ho an'Antananarivo dia mba miantso kely fotsiny nareo zany hoe zay anao an'le komandy satria mbola tsy nivaly hatramin'izao fotoana hitenenako zao le alalana hoe azo ve sa tsy dia tsy maintsy any anatin'io appel io ahako manoro anazy hoe eto ho fandraisana mivantana ny komandy ho anareo zay anao an'izay zay zany le izy zay angamba aloha zany ho an'ny an'io fa dilako sady ny ora ray sasany nafahana fampitafa mifampidinika mazavazava tsara daholo zay ny rehetrarehetra savaranonanto fotsiny ihany iny tahaka an'le hoe tahaka ny dimanaraina zay lasa lomba manitsana ny anto fa amin'ny herintsika ny tena miditra lalindalina tsara petsaka ihany toro hevitra efa mba voazara teto petsaka ny resaka efa ny fanaovana fa ny taom-bava malagasy ihany koa dia tsy maintsy mifanindran-dalana amin'izay dia anterana ny soavatsara tena Andriamanitra amintsika rehetra ny atokantrano manome toky ihany koa fa miverina ny fandarana isaka lady hariva ohatran'izao fa manomboka amin'ny heriny izy no efa amin'ny 5 fa tamin'ity fotsiny izy mba amin'ny 2 sasany nanomboka teo amin'ny 4 tsika zao tapitra zao fa amin'ny heriny efa miverina amin'ny 5 amin'izay mifandarana makasitraka ny mandresy teo amin'ny lafin'ny sary makasitraka ny rakotoary somiary laza teo amin'ny lafin'ny feo dia makasitraka ny ekipan'ny Kolo TV rehetra zay miara-manatotosa an'ity fandarana avy tafy ity ary farany indrindra dia sika piano rehetra any anivon'ny tokantrano sy mpanaraka manerana ny faritra manontolo hatrany ampitan-dranomasina soavatsara ten'Andriamanitra daholo raha salama soamatsara ny tenanay amin'ny heriny eto indray sika rehetra mifampitafa sy mifampidinika engany etso azo tsampina fa nitongasina tsy savian-doza tompoko soavatsara ten'Andriamanitra daholo